Amin'ny anaran'i Jesosy no hiarabako antsika tsirairaiky avy ry havana malala ato amin'ny Tompo, ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy koa ny fiadanana ho antsika tsirairaiky avy. Ny tenako manovo atendry hitondra fampahirezana ho antsika androany, ka amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako izay teny fampahirezana izay. Amin'ny anaran'i Jesosy koa no ahafahantsika tafahona tafavory hitondray injay, dia vonaitro an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika tsirairaiky avy. Ka alohan'ny hitondrantsika hizarantsika izay teny fampahirezana izay, handeha hivavakitsika. Manasana ho an-tsany aho, ianao izay miheno izao feo izao, ianao izay manaraka izao fandaharana izao, ianao izay miatsika izao fotoana izao, manasanao aho hiara hivavaka amiko. Alohan'ny hanokafantsika ny Baiboly, hiara hivavakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah Andriamanitra Ray Masina avy indrindra, faly misaotra sy midera ny anaranao zahay, ary mankalaza anao Ray Masina be voninahitra anao, Andriamanitra mahery anao, Andriamanitra tsy toa ary Andriamanitra velona. Misaotra anao indray zahay Tompo Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izay mbola nomenao anay izao, ka mbola ahafahanay eto indray mirahavavy mianadahy tafahona eto indray amin'izao fotoana izao, ka ahafahanay hifampizara, mbola ahafahanay koa hiheno ny teninao. Misaotra Jesosy na famindramponao aminay tsirairaiky avy, izay mbola nahatoy izao anay ny fahasoavanao sy ny fitahianao indray, izay mbola nahatoy izao anay indray Jesosy, dia fitahiana ho anay tokoa izao fotoana izao, satria mbola afaka hiheno ny teninao indray zahay, satria ny teninao dia fanitsiana izay diso, ary ny teninao dia hery sy tandraka sy ho an'ny nofo rehetra. Ka ankehitriny Jesosy malalo, ny tenako no voatendry hitondra sakafom-panahy teny fampahirezana ho anay androany. Ka mangataka ny fanatsianao izay atsika izao fotoana izao sy izay rehetra ataonay eto Jesosy, mba ho feno voninahitra ny anaranao ary ho feno fanatsianao tokoa izao fotoana izao. Ka mitenena anao Jesosy, tsy izaho no hiteny fa ia Jesosy no hiteny eto androany. Mitenena anao Jesosy fa vonaiky hiheno anao indray izahay. Angatanay an-tsany koa ny fanay-panazava, hanazava izay tena ho lazaina. Ary angatanay koa ny fanay fankatoavana, hankatoavanay ny teninao, mba tsy ho mpihaino fotsiny izahay mianakavy, mirahavavy, mianadahy, fa hankatoa, handray lesona sady hampiasa ny teninao. Ka manatsy feno eto anao Jesosy, tendreo ny vavako sy ny lelako, hahay hiteny izay tena ho lazaina eto koa androany. Misaotra Ray Masina avy indrindra, anao ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Haleluya. Amen. Amen. Andehantsika hamaky Baiboly, ary ny lohatenintsika mandritra an'ity volana Desambra ity dia mikasika ny valim-bavaka. Izay ny lohatenintsika dia mikasika ny valim-bavaka. Izay vavaka izay moa dia firesahantsika amin'ny Jesosy. Ny atao hoe vavaka dia miresaka amin'ny Jesosy tsika, satria Jesosy tsy hitantsika maso, fa ny fivavakatsika no hivavavaka ataontsika ireny dia miresaka amin'ny Jesosy. Ary Jesosy koa dia miheno vavaka sady mamaly vavaka. Ankaiky izay rehetra miantso ny anarany izy, araka izay voalazany tena anatin'ny Baiboly ao. Ka andehantsika hanokatra ny Baibolyntsika, ny teny fampahirezana izay hitantsika ato amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany tokony 5:7-10. Jaona voalohany toko 5:7-10 ka hatramin'ny 15. Vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Misy lohateny misoratra nahabo eny, ny amin'ny fivavahana ary tsy fitovian'ny zanak'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy. 17. Izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. 18. Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatsehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miheno antsika izy. 19 farany. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na ino angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Amen. Mazava tokoa ry havana malala izay tena soratra masina ho volany eto androany. Ary raha jerentsika ny lohateny efa manambara izay tiany ho lazaina. Hoy ny soratra hoe lohateny, ny amin'ny fivavahana ary tsy fitovian'ny zanak'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy.
tena tsy mitovy tokoa ny zanak'Andriamanitra sy ny ratsy fanahy. Hoy ny ten'Andriamanitra anaty Baiboly ao hoe avako ny manompo amin'ny tsy manompo. Haleloia, amen. Havan'Andriamanitra tokoa ny manompo amin'ny tsy manompo. Ka ny lohatenitsika eto ny resaka eto dia mikasika hoe valimbavaka. Ary raha vakitsika ny teny manambara izay tokony hataontsika mba hahazoantsika valimbavaka. Fa io Jesosy io dia miheno vavaka tokoa sady mamaly vavaka ary tsy misy zavatry tsy ho hainy atao. Mahagaga kila raha iaby zao hainy ny manao azy ary miheno vavaka ankaiky izay rehetra miantso ny anarany. Ndraindraiky matsika hoe mangataky miandro valimbavaka zany fantaony fambolany hoe aia Jesosy tsy miheno ty fivavaka, miheno antsika fa araka izay voalaza ny soratra masina koa anatin'ny Baiboly ao mampaherantsika foana ny soratra masina fa ny zavatra rehetra dia manana fotoana iaby, manana ny androny. Fa zao sanao eo am-pandrasana ny valimbavaka dia manana faharetana, tsika tokony hanana faharetana fa izay maharitra amin'ny farana hoy Jesosy ny hovondrena. Ka eto ny soratra masina mihavaka tokoa ny zanak'Andriamanitra sy ny ratsy fanahy. Fa indrindra eo ampandrasantsika valimbavaka eo amin'ny fangatahantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tompony zavatra rehetra ary mahagaga tokoa io Andriamanitra ivavahantsika io. Ka zao sy anao izay zanakiny mahafantatra azy dia havany tokoa antsika eo anivony maro. Ka hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe 2:4 ary izao no fasahina nanantsika eo anatsihany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Amena. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony, tsy araka ny nofintsika fa mba araka ny sitrapony hoe mba hamelombelona ny aram-panahintsika, mba hamonjy ny aram-panahintsika, tsy ny nofo ihany hoe mba havoavondry ny nofintsika satria hoy ny ten'Andriamanitra zay anaty Baiboly ao hoe ny vokatsa ny nofo dia fahafatezana fa ny vokatsa ny fanahy kosa dia fiadanana. Mety mangataky tsika fitahiana fanampihinana. Reny zavatra rena dia azontsika dia zavatra tsy maharitra mandrakizay. Izay mahatonga ten'Andriamanitra eto mbola mampitodika antsika hatrany ry longo ry havana malala satria ity nofontsika ity no fahavalontsika ary ny zavatra rehetra izay azontsika amin'ny valimbavaka fitahiana fanambinana dia zavatra hoe tsy maharitra mandrakizay ary zavatra tsy hoentitsika hoe amin'ny fahafatezana ny mikasika ity nofo ity. Ka zany mahatonga ny ten'Andriamanitra mba hangataka zavatra tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindra mba havoavondry ny aram-panahintsika. Ary koa ny soratra masina mampaherantsika foana anaty Baiboly ao hoe katrao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Izany indrindra aram-panahintsika voalohany indrindra, aram-panahy voalohany manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Hoy koa ny ten'Andriamanitra eto hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Amen. Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ino ny sitrapon'Andriamanitra? Ny fanahintsika, ny fahamarinantsika, ny sitrapony andehanantsika araka ny fahatanterana, fahamarinana hoe izay sy araka ny sitrapony, araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fahamarinana, araka ny fanahintsika mba havoavondry ny aram-panahintsika, mba hampiray antsika amin'Andriamanitra no tokony hangatahantsika. Fa ndraindraiky reny valimbavaka reny na fitahiana reny izay mahatonga ty olo amin'izao fotoana izao tanjena varimbariana rehefa tahiny mahazo fanambinana dia lasa tandrena sy varimbariana amin'ireny fitahiana reny, lasa ny hadinona mivavaky. Kanefa teo ampandrasany ny valimbavaka teo amin'ny fangataham-bavaka niny toute la journée isanandro mivavaka amin'ny Jesosy mangataky. Rehefa azo ny valimbavaka iny lasa hadino Jesosy halinona mivavaka satria tandrena sy varimbariana. Ndraindraiky reny valimbavaka reny fitahiana na fanambinana reny mamotika ny aram-panahintsika, manakana antsika reny tsy hivavaka, manakana antsika reny tsy hanantona ny Jesosy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ndao tsika ngataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra fa indrindra ny hikatsa ny fanjakany fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ary ny ten'Andriamanitra eto hoe ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy na inona angatahantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahintsika aminy. Raha fantatsika, mino fa tsika zanak'Andriamanitra mahafantatsy hoe Jesosy mihaino vavaky, fantatsika tokoa zay.
hoe Jesosy miheno vavaky arakaraky izay rehetra miantso ny anaranao. Ataoko fa tsika tsirairaiky avy zao ry havana, rahavavy, ry anadahy samby manana ny fangataham-bavaky, tsika manana sujet de prière, manana vavaky fangataham-bavaky isan'andro tsika rehefa mivavaky, na de eo aza iny fisahorana iny tsika rehefa mivavaky tsy maintsy misaotra ary mifona, ary tsy maintsy eo koa iny fangatahana iny. Na mifoha maraindray tsika Jesosy ô mangataka aminao zay arovindray amty androandroany zao. Jesosy ô tahio zahay, Jesosy ô mo fahasalamana, tsika isan'andro mangataka amin'ny Jesosy, tsy tapaky, mangataka aminy. De Jesosy koa ne misy zavatra angatahantsika aminy, ary Jesosy mihaino atsika, fa zao sy anao tsy mihaino an Jesosy, Jesosy koa mangataka amintsika. Ino no zavatra angatahan Jesosy amintsika? Jesosy tsy mila raha sarotsy, fa zao sy anao rehefa mangataky zao rehetra zao, Jesosy ô tahio zahay, Jesosy ô sitrano zahay, fa Jesosy nino ny ilana amintsika? Ny hihenoatsika ny feo, ny ankatoavatsika ny teny sy ny didiny. Izay no angatahan Jesosy amintsika, tsy zavatra hoe maro na sarotsy, fa hoe ankatoavatsika ny teny, hihenoatsika ny feony. Izay no angatahan Jesosy amintsika. Ka raha tsika zao raha ohatsy ataoko ohatsy eo amin'ny lafintsika olombelo mahanofo antsika, na misy olona roa mpinama na mpilongo, hoe ny raiky iny zany de mazoto manome, mazoto miantra, mazoto manao soa, fa ny anankiray tsy mazoto, tsy manome, tsy mba mamaly soa, eo anivony zany fiarahana zany de tsy maintsy misy disadisa ary miafara amin'ny fisarahana. Tsy maintsy hoe miafarana fisarahana satria raiky mazoto manome, raiky tsy manome, tsy maintsy misy kimonomono ary misy fatafitoina ary miafara amin'ny fisarahana iny, amin'iny hoe tsy fitovizan-kevitsy iny, hoe tsy maintsy misy fisarahana eo anivon'ny olo reny na mpilongo zay na mpinama zay. Rehefa tsy misy, tsy mamaly piteny anankiray, tsy maintsy tafitoina ary miafara amin'ny fisarahana. De tahaka izany koa Jesosy amintsika. Rehefa tsika tsy mihaino ny feony, Jesosy koa de tsy mihaino ny feontsika. Andeha tsika mamaky Baiboly ndraiky, zay mbola hitatsika ato amin'ny Jaona voalohany ihany, Jaona voalohany toko 3 andiny 12. Jaona voalohany toko 3 andiny 12 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ary na ino angatahantsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo imasontsika. Halleluja, amen. Izay rahavavy, izay ranadahy, izay ry havana malala ato amin'ny Tompo, no solution, no vahaolana, ny lakile mba hazahoantsika valimbavaka, ny fankatoavatsika ny didiny, ahitatsika fankasitrahana eo anatsiany, eo imasony. Raha te ho ankasitrahana Andriamanitra ny vavakinao, raha te hahazo valimbavaka anao, ny leçon azotsika eto androany dia ny ankatoavatsika ny teny. Ary koa teny zay anaty Baiboly ato hoe ny fivavaka ny marina no ankasitrahan'Andriamanitra. Andriamanitra de mihaino fivavaky ny marina. Izay mahatonga ny lohateny koa zay manambara azy, ny lohateny ato amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko 5 andiny 17 milaza hoe ny amin'ny fivavahana ary tsy fitovian'ny zanak'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy. Tena tsy mitovy ny zanak'Andriamanitra sy ny ratsy fanahy, satria ny ratsy fanahy tsy ankasitrahan'Andriamanitra, fa ny marina ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Mino fa tsika tsirairaiky avy zao samby miandry valimbavaky, ary mety fanangataky fa mandiny valimbavaky, mety fantaona maromaro zay, mety fahambolany, mety fanandro nangamba, fa herinandro na de semeny, miandry zay valimbavaky hoe manontany aho, manontany teny na manontany Andriamanitra hoe Andriamanitra ia valimbavaky, Andriamanitra mandina anao aho. Ndraindraiky tsika andalovana hakivina zay, tsy faharetana hoe kivikivy, ketsaketsaky. Izay koa de mbola manambara tsika trano koa ny ten'Andriamanitra anaty Baiboly ato, rehefa mangataky tsika de mangataka ampinoana, tsy miahanana. Araka zay vaky teny mbo anatin'ny Baiboly ato avao koa zay. Rehefa mangataky zavatra amin'Andriamanitra tsika, tsy tokony hiahanana, fa mangataka ampatokiana ary amin'ny finoana, ary ny finoanao ny ten'Andriamanitra no mahavoavondry anao.
Ka eto mitodika amintsika ry longo ry havana ny ten'Andriamanitra fa tsika iabiaby zao manana zay mandiny valimbavaka amin'i Jesosy, manana fangatantsika isan'andro, mety fambolany ho aho, mety fantaony, mety fanandrony, faherinandro, de semaine miandry valimbavaka ia. Mihaino atsika Jesosy io ary ratsy lavitra atsika io. Fa ndao hanana faharetana koa tsika mandra-pahatongavan'ny valimbavaka, fa zay maharitra amin'ny farana hoy Jesosy no vondrena. Manana fahareta amin'ny zavatra rehetra, fa Jesosy io mihaino vavaka tokoa sady mpamaly vavaka na ia tany misy anao amin'izao fotoana zao, Jesosy eo anilanao mihaino anao. Izao hoy Jesosy dia ankaiky zay rehetra miantso ny anarako. Fa ny ten'Andriamanitra eto mampitodrika antsika zay miandry valimbavaka, ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Jaona voalohany tokony 7:12 hoe ary na inona angatahantsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahany eo imasontsika. Na inona angatahantsika aminy dia raisintsika aminy izay. Na inona angatahantsika amin'ny Jesosy dia raisintsika aminy izay. Na inona zavatra angatahantsika raisintsika aminy. Fa misy fepetra, misy fifanarana ao, manahaky tsika rehetra zao miasa, manana orinasa, miasa amin'ny orinasa na mitokantrano, misy fepetra ao, misy didy ao, tsy maintsy miasa izay vao mandramby karama. Eo koa olo tsy hiasa dia mahazo karama isam-bola, fa tsy maintsy miasa izay vao mahazo karama, mahazo vola. Manahaka an'izay de tahaka an'izay koa ny fepetra ato amin'ny Jesosy ato, ka na inona angatahantsika aminy de raisintsika aminy zany, fa araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra eto hoe ary na inona angatahantsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay sitsakiny eo imasontsika. Mila mitandrina ny didiny tsika ary manao izay ankasitrahany eo imasony isika, eo imasony itsika tsirairay avy, manao izay ankasitrahana, mitandrina ny teniny, mankatoa, mitandrina ny didiny, matahotra azy, mihaino ny feony, dia mihaino atsika tokoa Jesosy. Fa raha atsika tsy mihaino feony Jesosy, tsy mihaino atsika koa Jesosy, na atsika hivavaka anao akory, rehefa atsika tsy mankatoa, tsy mikely aina, tsy mahafoy zavatra rehetra ho an'i Jesosy, dia tsy hamaly vavaka ho antsika Jesosy. Ka zany no lesona azontsika raisina amin'izay fandraisana valimbavaka, amin'izay fahatongavany valimbavaka. Anao mbola tsy tonga aminao iny valimbavaka iny, mbola misy zavatra hoe taken'i Jesosy aminao, mbola misy zavatra banga eo amin'ny fangatahanao amin'ny vavaka. Raha ao anatin'izany koa dia mila mivavaka amin'ny finoana atsika, tsy mihanana, tsy matahotahotra, tsy mitoditodika, fa rehefa mivavaka hoe tsy maintsy mahazo ao androany dia ho azonao zany. Mitongava hoy Jesosy araka ny finoanao, kanefa ao anatin'izany dia misy fepetra, misy zavatra takin'i Jesosy amintsika. Fa i Jesosy io mihaino vavaka, fa misy zavatra koa takin'i Jesosy amintsika tsirairay avy, ny hitandremantsika ny didiny sy manao soa, manao izay ankasitrahany eo imasony isika, manao izay ankasitrahana Andriamanitra tsika, manao izay ankasitrahany Jesosy tsika. Mino aho fa fantatsika tsirairay avy izay ankasitrahany Jesosy zay. Mino aho fa fantatsika hoe ino ny didin' Jesosy anatin'ny Baiboly ato. Zao sy ianao dia zanak'Andriamanitra, araka izay lohateny hoe fivavaky ny marina, hoe lohateny amin'ny Jaona voalohany tokony 5, hoe mihavaka ny zanak'Andriamanitra sy ny ratsy fanahy, mihavaka rehefa atsika manatanteraka ny sitrapony. Ary hoy koa ny ten'Andriamanitra mbola mampaherantsika hatrany hoe tsy izay manao topoky miditra fandrakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony. Tsy kila olo mivavaka, tsy kila olo mangataka amin'ny Jesosy no ahazo, fa izay manatanteraka ny sitrapony. Mety amin'izao fotoana zao tsika mety hoe mikely aina ia, mety mivavaka ia, mety hiaina amin'ny fahamarinany hanatanteraka an'izay sitrapony satria te hazo valimbavaka. Izany moa amin'izao fotoana zao mahatonga antsika zanak'olombelona mihazakazaka fanompoana, mihazakazaka amin'ny fivavahana, mihazakazaka amin'ny fanompoana rehetra amin'ny asan'ny tompo, mikely aina satria te ho ambina, te hazo fitahiana, te hazo valimbavaka. Tadidio fa ny zavatra rehetra hoe
azotsika amin'ny nofo zao fitahina de fanambinana reny dia zavatra hoe tsy maharitra mandraky zay rehefa zavatra mandalo reny, zavatra hoe tsy manana faharetana raha mbo momba ty nofo ty avao ny fitahina azo ilatsika angatatsika amin'ny Jesosy fa ndao angataka zay ankasitrahan'Andriamanitra zao sy anao mba havoavondry ny aram-panahintsika. Mety tsy azo valimbavaka anao amizao fotoana zao, mety tsy ho azonao zay rehetra angatanao amin'ny Jesosy kanefa iha manao zay sitrapony, kanefa iha manatanteraka ny asany, manatanteraka ny teny kanefa tsy mahazo valimbavaka iha tadidio fa any amin'ny farany any amizay andro iavian'i Jesosy any no ahitantsika valim-pitia tsirairaiky avy any amin'ny avian'i Jesosy. Izay koa mahatonga ny ten'Andriamanitra mbola manambara hoe aoka tsika angataka zavatra araka ny sitrapony, araka ny sitrapony satria mety tsy ho azotsika androany, mety tsy ho azotsika amizao fivelomantsika zao ny valimbavaky fa any farany any fa mizany mila manana fahareta zao sy anao ry havana malala atao amin'ny tompo, mila manana faharetana tsika amin'ny valimbavaka rehetra ary hoy ny ten'Andriamanitra mitodika amiko, mitodika amitsika zanak'Andriamanitra raha miantso valimbavaka anao amizao fotoana zao mandiny valimbavaka mety fantaony mety fambolana andao hitodiky fa ny ten'Andriamanitra toa mampitodika antsika ny ankatoavatsika ny didiny andehanatsika araka ny sitrapony manao zay ankasitrahana eo imasony itsika zanak'Andriamanitra izany no azahoatsika valimbavaky. Mihaino vavaky io Jesosy tsika io ka na inona zay rehetra angatanao amin'ny Jesosy de ho azonao zay. Mangatao i Jesosy de omena ianareo mandondona divoana. Zay rehetra zay de misy fepetra iaby. Tsy ho azotsika maimaim-poana fa misy fepetra ao anatiny. Misy fepetra dia mankatoa mitandrina ny teny fahamarinana. Mihaino ny feon'Andriamanitra de mihaino atsika koa i. Mihaino atsika Jesosy fa tsy raha hoe tsy mihaino fa mihaino atsika rehefa atsika mivavaka isan'andro isan'andro. Kanefa na zao hoe fiarovana antsika tamin'ity androandroany zao dia fihainoantsika zao satria nangataka fiarovana antsika Jesosy arovo zay narovany tokoa antsika, mbola nomeny fofonaina, nomeny fahasalamana fa valimbavaka iaby zany tsy hoe fitahinana fanambinana zavatra hoe goavana be, zavatra hoe bevata no ataotsika hoe valimbavaka amin'ny Jesosy fa na zao fofonaina na zao hoe fotoana zao na zao fahasalamana hery sy tandraka zao dia valimbavaka amin'ny Jesosy. Mitahy antsika isan'andro Jesosy ary mamaly vavaka ho antsika isan'andro fa ndao zao sy anao hihaino vavaky, hihaino ny feon'i Jesosy ankatoa, hitandrina zay rehetra voalazany ato anatin'ny Baiboly fa zany no solution azahoatsika valimbavaky, izany no lesona zay no fepetra azahoatsika valimbavaky ny fankatoavatsika ny ten'Andriamanitra. Tsika naniko zao miasa tsika maha olombelona tsika tsy maintsy misakafo, tsy maintsy mitafy, tsy maintsy misotro, miasa tsika mba hazo karama, hazo vola, mba azahoatsika zay zavatra ilatsika. Misy hoe fifanarahana, tsy maintsy miasa izay vao azonao ny karama iny, vao azonao iny vola iny fa raha mipetraka eo avao iha tsy raha hahazo na ino. Raha ohatra hipetraka amin'ny toerana hipetrahanao tsy raha mahazo raha tsy mandeha miasa zay vao mahazo karama, mahazo vola, zay vao isakafo. De tahaka zany koa atao amin'ny Jesosy ato. Manatanteraka zay sitrapony, manao ny asany tsika, izay vao azo valimbavaka fa indrindra mitandrina ny teny sy ny didiny. Ka hoy aho amaranako azy farany na inona angatantsika tsirairaiky avy de tononiko zany valimbavaka zany ho antsika tsirairaiky avy, itahy antsika ne Jesosy hamaly vavaka ho anao raha vava amty farana amty volana farana 2025 ty Desambra zao dia hifarana koa dia ho azotsika ny valimbavaka tsirairaiky avy. Jesosy ane itahy antsika tsirairaiky avy fa manana faharetana amin'ny zavatra rehetra fa zay maharitra ny farana hoy Jesosy novondrena. Rehefa mangataka zavatra amin'ny Jesosy dia atavo amin'ny finoana aza mihanana, aza mitoditodika hoe aza matahotra hoe tebiteby ho azoko sa tsy ho azoko, fa atavo amin'ny finoana ny fangatanao dia atavo amin'ny fahamarinana, fankatoavana ny ten'Andriamanitra ary angatao koa zay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no zavatra hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony angatantsika aminy? Ny aram-panahintsika voalohany. Ka tsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra.
amena. Dia vonaitso an'Andriamanitra rery ihany fiadanana ho antsika, fanay masina ny ameno izay tsy feno, ary fanay mpanazava ny hanazava izay tsy feno koa. Samy tahin' Jesosy aby tsika ry longo, ry havana malala izay manaraka ny fotoana sy izay rehetra miheno zao feo zao, dia tahin' Jesosy aby tsika hiarivavatsika na hamarana ny fotoana. Ary Jehovah Andriamanitra ray masina avy indrindra dia mbola faly misaotra anao hatrany izay nao famindramponao sy ny fahasoavanao indray izay mbola nahatohizao anay, fa indrindra ny teny fampahirezana izay nomenao anay teto koa nandroany. Misaotra anao nampaheranay, nampitodika anay, nanitsy anay Jesosy, satria izay dia mbola mila fanitsiana isanandro fanamboarana. Misaotra anao fa namboatra anay indray anao, nanitsy anay ary nampaheranay ary nanome fanantenana anay amin'izany valim-bavaka zany Jesosy, mihaino vavaka tokoa sady mpamaly vavaky Jesosy, ary omeo anay koa ny faharetana, hanananay faharetana mandra-pahatongavan'ny valim-bavaka. Ka tahio reto longoko reto Jesosy, na inona zavatra angatahany aminao, aokanao Jesosy hamaly vavaka ho an'ny tsirairay ka, ary tononiko izany valim-bavaka zany Jesosy ho an'ny reto raha vaviko sy anadahiko izay manaraka ny fotoana, samby ho tahinao aby ny tsirairay amin'izay rehetra izay ataony. Misaotra ray masina avy indrindra anao ny Dera sy Lazaro voninahitra mandrakizay. Haleluya, amen. Samby tahin' Jesosy indray tsika manaraka toy izao indray, raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola hiaraka eto indray tsika, fa dia mbola manasa antsika hatrany hanaraka ny fotoana, mbola manasa antsika hatrany hanaraka ity fiombonana, fikambanana izay misy antsika toy, fa Jesosy anay hitahy antsika tsirairay avy, tahin' Jesosy indray tsika. Amen. Bambara mazava aminay zizay, fa mbola misy zavatra tsy takatray, ny tsy amalinao ireo vavakay, hatramin'izao ka hatramin'izay, fa mbola feno fahotana vezay, ka mbola tsy voavelanao ny elokay, na de miantso anao isan'andro azy izay, dia ny omaly tsy miova ny fiainanay. Tsy ho kivy anio miantso anao ray malalo, iantso anao fony ty zanakadal, efelany ao nomba tial, am fiainanay tokidaladal, raha sitraka ry tompo meo any ery, iatreako ny ampitso avy mister, tary ho lalanao mba tsy ho very, fa malemy sy ho safeno fery. Mba izamory raino itarainako, afaratsy anao izay nanao ny fiainako, raha mitady amolaka ny zava-manjo, ianao ihany no andriankinako, ialako tsy nirery tompo aminao, na de efa kivy tsy te haino ay azy ianao, indroary tompo ray sofadidinao, efa trotraka miangavy mitalao. Tato anaty anazava ny finokomba tsy ho faty, efa atrinielao no ao no efa nino, fa ny raiko
tolotra aminao inty aho ry tompo irakao